Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, tonga amin'ny fotoana izay iombonantsika marary eo anatrehan'ny Tompo isika ankehitriny. Izao ny Jehova, fotoana izay hamangin'Andriamanitra ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama. Saotra n'Andriamanitra isika. Dia ny salamo 30 no iarahantsika manandratra ny anaran'ny Tompo noho ny amin'izao fotoana izay mbola omeny antsika izao. Salamo 30 dia ny andininy voalohany hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandratra anao ao Jehova, fa manintona niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitrana ianao. Jehova, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina tsy hita ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka aho. Mankalazany Jehova ary olony masina, ka niderany anaran'ny masina, fa indray ny mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fotoamanina tonga ivahiny milokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindro, endre ny fitiavanao. Manandratra ny anaranao tokoa izahay satria na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana izay izahay, dia mahatsiaro fa ianao no mamelombelona anay ka ahafahana indray miombona ankehitriny eo anatrehan'ny fahasoavanao. Misaotranao izay amin'ireo izay efa nandray ny fanasitranana. Misaotranao izay amin'ireo izay tao anatin'ny fahoriana kanefa dia naposaka ao ny maraina vaovao, ary dia mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao sahady izahay. Manatrehanay amin'izao fotoana izao Tompo, ary dia ny fanahinao masina ny hanenika anay rehetra, na izanaiza misy anay, na ao an-tokantrano, ao am-pandriana, na any amin'ny hopitaly amin'ny toeram-pitsaboana. Tompo, ampy mizara ao anay rehetra ny fitiavanao, ny fahasoavanao, ny fahefanao. Dia ny teninao aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra andrandrainay. Koa dia mitenena Tompo araka ny fombanao, fa miaino izahay vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Endry havana, maro no efa nahita ny famindrapon'Andriamanitra, nakarin'Andriamanitra avy amin'ny lavaka tao anatin'ny fahoriana, fanaintainana, natsatr'Andriamanitra ny aretina nosotran'Andriamanitra. Ao kosa ny mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana, manana ny fandaharany Tompo. Ankehitriny dia ho raisintsika ny filazantsarany Jaona toko 2, filazantsarany Jaona toko 2
dia vakitsika ny teny manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 1:1. Filazantsara ny Jauna 2:2 1:1 ka hatramin'ny 1:10. Izany no tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity anio ity. Dia miara-mamaky isika ianao ny tokantrano ny tenako eto amin'ny onjam-peo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. O Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninana akory zaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia ho Jesosy taminy, feno rano ny siny dia nofenony hatramin'ny molony. Ary ho Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento ho amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviny, dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaony olona dia ny divay tsara no arosony aloha, fa rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa niary ny divay tsara indrindra ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galili ho voaloham-pamantarana ka nanehony ny voninany ary nino azy ny mpianany. Amen. Rehefa malala mety ho gaga ianao ny amin'ny io andininy sotra masina izay niarahantsika namaky io. Fampakaram-bady tao Kana ny nanovan'i Jesosy ny rano tonga divay. Dia hoy ianao hoe sao dia mba misy diso aza, sao dia ny fandiso aza ny teny izay tokony hoentina amin'ity anio ity. Tsy ry havana, izao asan'i Jesosy Kristy tao Kana izao mihitsy no hamangin'ny tompo atsika izay manana ny tsy fahasalamana ankehitriny. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia izao lany ny divay tamin'ny fampakaram-bady iray tao Kana. Jesosy sy ny reniny Maria mba amin'ny mpianany dia anisan'izay vao asa tao. Ary dia rehefa lany ny divay dia nitsangany Maria ka niteny tamin'i Jesosy satria fantatry Maria fa Andriamanitra Jesosy. Fantatry Maria ny fitiavany, fantatry Maria ny fony mamonjy olona. Ary afaka manao mitondra vahaolana. Fa Jesosy nametraka mazava fa tsy baikoan'ny olombelona izy amin'izay tokony ataony. Ary dia hoy Maria tamin'ireo mpanompo tao amin'izany fampakaram-bady izany hoe, ataovy izay asainy ataonareo. Maria milaza mazava fa ny fankatoavana izay lazain'i Jesosy no hamahana ny olana. Ary dia hitantsika fa tonga divay ny rano ary divay tsara indrindra. Izay ny zava-nitranga rafitinina. Ary mamanga antsika tsy salama izany ry havana. Voalohany indrindra dia ambaratsika ombieny ary mibaribary indray amin'ity teny anio ity hoe Jesosy Kristy dia tena maneho fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy hoe Andriamanitra tonga hitondra ny famonjena ka azahoantsika ny lanitra, ny fiainana mandrakizay rahatrizay miala ety an-tany isika. Tsy izay ihany no nahatongavan'ny Tompo, fa tena Andriamanitra miondrika ary Andriamanitra mitsofoka ao anatin'ny fiainantsika andavanandro, na fifaliana na asa mandraraha. Tsaroantsika tsara fa nataony nahazo hazan-drano be dehibe Petera, na eo amin'ny fahasahiranana reo olona marobe nanaraka azy ka tsy ampy vatsy no hoanina dia nivokisany Jesosy.
na dia miteny aza Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, dia fantatry ny Tompo fa mila an'izany nofon'ny olona, izany sakafo izany dia nataony izany. Ary indrindra moa ny marary, hitantsika ombienombeny izany hoe Andriamanitra nanasitrana, Andriamanitra ry havana, tsarovo izay, fa Andriamanitra te hiara-dalana amintsika amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny famarinana faharoa dia izao: Andriamanitra miasa ao amin'ny fiainantsika dia mila Andriamanitra mandroso eo amin'ny fiainantsika. Ahoana moa no ahafahan'i Jesosy na tanteraka ny fanovana ny rano divay na mamy olana tamin'ity fianakaviana ity raha tsy tao amin'ilay fanasana izy? Mazava ho azy ry havana fa Andriamanitra dia mandondona eo am-baravaran'ny fotsika mandrakariva, araka ny voalazany amin'ny Apokalipsa. Andriamanitra izay miteny hoe antsoia dia hovaliko ianao. Ny fanontaniana ary dia hoe ianao manana tsy fahasalamana ankehitriny, ianao izay vanginin'ny Tompo efa nampandroso an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ve ianao? Efa novoanao ve ny fonao teo anatrehan'ny Tompo izay mandondona? Zao aretin'izao nge dia ledona ao am-baravaran'ny fonao Jesosy manao ody eo am-baravaran'ny fonao sy ny fiainanao manontolo teo isan'izay izaranao ny olana sy ny mampahory anao ny Tompo. Te haneo aminao izy ny fitiavany, te haneo aminao ny fahefana izy sy Mandriamanitra azy, mba ho tanteraka aminao ny famonjena. Raha mbola tsy nampandroso an Jesosy Kristy amin'ny fiainanao ianao dia fotoana mety izao, fotoana mety izao. Hanao vavaka ampandrosoana an Jesosy eo amin'ny fiainanao isika rehefa mifarana izao afatra izao. Fa zava-dehibe ary dingana voalohany dia ianao mampandroso an Jesosy Kristy, ahafahan Jesosy maneho ny fitiavany, ahafahan Jesosy maneho ny fahefany eo amin'ny fiainanao raha mety ianao. Ny famarinana fahatelo: tsy misy olombelona afaka mibaiko ny Tompo, satria Andriamanitra izy, ary tsy misy olombelona afaka hanoro azy izay tokony atao. Zay no antony tenenan Jesosy eo amin'ny andininy 4 amin'ity Jaona 4 raha vehivavy moa mifanonona akory va zaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Ohatrany hoe enjany izany tenin Jesosy zany eo anatrehan'ny reniny hoe mo mifaninona tsika. Ny tian'ny Tompo ambara amin'izany teny izany dia zao Andriamanitra tsy azony olombelona baikona na amin'izay tokony ataony na amin'ny fotoana anatanterahany ny asany. Koa aza mierikirika ry havana, ianao izay tsy salama, hitady olona izay heverinao fa akaiky an'Andriamanitra, misitraka Andriamanitra, dia ianao mivantana aminy, mamelatra ny fiainanao eo anatrehany. Efa nomena antsika Jesosy Kristy ry havana, efa natolotra antsika zany anarana mahavonjy zany eo amin'ny asan'ny apôstôly 4 dia rehefa avy nanasitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ilay lehilahy nalemy tongotra ry Petera, dia nanambara mazava izy fa Jesosy Kristy ny manasitrana. Hitantsika eo amin'ny 4 moa zany asan'ny apôstôly ny fanazavandry Petera, ary eo amin'ny andininy 12 dia hoy izy hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona
izay azahoantsika famonjena fa iny Jesosy Kristy iny le anaran'i Jesosy Kristy le avy any Nazareta, izy no mpamonjy ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Aza mieritreritra ry havana fa ny mpanompon'Andriamanitra no mahavonjy. Eto de mazava na i Maria renin Jesosy aza tsy afaka mibaiko an Jesosy. Ko raha miantso ny mpanompon'Andriamanitra isika, na iza na ny mpitandrina, na ny mpiandry, na ny mpiara-mivavaka, na ny mopera, na ny religiozy, eny mety mahatsiaro ny Maria isika, masina Maria renin Jesosy, kanefa fantaro fa olombelona daholy fa Jesosy Kristy no Andriamanitra ary tsy misy anarana mahavonjy. De hoy ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 4, Hebreo 4, 4:17, vakitsika ny amin'ny anaran'i Jesosy satria isika manana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra de Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa neketsika. Fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemetsika fa zay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota. Ko aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famondrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena ho amin'izay andro mahory. Io 5:40 amin'ny Hebreo 4 hoe satria isika efa nomena ny Jesosy Kristy, aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Amin'ny fahasahiana no hanatonantsika ny Jesosy Kristy mivantana, no hiantorahantsika amin'ny Jesosy Kristy mivantana, no hivavahantsika amin'ny Jesosy Kristy mivantana. Famarinana fahaefatra de hoy Maria tamin'ireto mpianatra, ataovy izay asainy ataonareo. Eo amin'ny 5:5 fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ny mpanompon'Andriamanitra zany tahaka ny Maria de nitaona ny olona zay tratra ny fahasahiranana, zay mitady famonjena, nitaona ny olona ankato an'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra. Ary de mazava ho azy mila mitady ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva isika. Ahoana ny afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra? De ny tenin'Andriamanitra zay voarakitra ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Baiboly. Ao no ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra. De ataovy izay asainy ataotsika. Deutéronomie 7:20, Deutéronomie 7:20, fantatsika zany teny zany. De hoy ny voasoratra hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidinanao anio, de asandra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Fitahiana ry havana, ny vokatra ateraky ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainona ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankatoavany zany. Ary zany no atorony Maria, ataovy izay asainy ataonareo. Zany no ataon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eo anatrehan'izay mitady vonjy, mitaona eo amin'ny tompo, manoro ny lalana ahitana n'ilay fitahiana sy ahitana n'ilay vahaolana. Fa ny olombelona mpanompon'Andriamanitra rehetra, na inona zara fanimpony, na inona mety ho fijerintsika hoe tena akaiky an'Andriamanitra izy, tsy afaka mibaiko an'Andriamanitra. Farany ry havana amin'izao asa mahagaga nataon'ny tompo ka nanovany ny rano hodovay izao, de hitatsika fa mihoatra noho izay verina ny ataon'ny tompo mamaha olana. Ny rano de novainy hodovay ary dovay tsara indrindra.
tsy misy mahasakana an'Andriamanitra. Hanatanteraka ny tsara eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tafiditra, rehefa nampandrosoantsika ny Tompo, rehefa manaiky isika fa tsy lovin'Andriamanitra, avokoa ny efitrefitra rehetra eo amin'ny fiainantsika ao, ary manaiky fampizarana zany amin'ny Tompo isika, dia hitantsika fa maneho ny fahatsarany rehetra Andriamanitra. Ka ny aretina dia hitondran'Andriamanitra ny fanasitranana, tsy ny nofo ihany fa ny aretina rehetra. Zany no nahatonga ny Davida mpanao salamana misaorany Jehova ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, fa izy mamela ny eloko rehetra, manasitrana ny aretiko rehetra, miaro ny haiko tsidina ny ndavaka. Salamo 7:1 no ahitantsika an'izany. Zany le hoe divay tsara indrindra, mihoatra noho ny nantenaina. Ka ianao zay tsy salama dia zao, tsy ny aretinao ara-nofo ihany, tsy ny hoe marary an-doha zao dia mitsahatra ny aretina an-dohako, fa idiran'Andriamanitra hatrany amin'ny fakany zany. Inona no nahatonga an'izany? Ary sitraniny avokoa ny fiainanao rehetra. Tsika moa dia efa niteny hoe isika olombelona tiany dia vatana, saina, fanahy, na koa hoe vatana, fo, fanahy. Matetika misy zavatra marary ihany koa ao amin'ny saina sy ny fo. Raha vao miresaka fo tsika dia ny fitiavana zany, ny fihetsem-po zany, be dia be nge ny ratra-po eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, noho ny fifandraisantsika amin'ny olona manodidina antsika ao amin'ny fianakaviana ao. Misy ratra-po ao, zany rehetrarehetra zany tiany Jesosy hositranina daholo. Ny alahelo tian'Andriamanitra hovaina fifaliana, zany koa no endriky ny divay zany. Ary zany ny fanasitranana tian'Andriamanitra mbola hoentina ambony apanga amin'ilay fanasitranana ny nofo. Ny zavatra mitranga dia rehefa ao amin'ny fotoana zay mahasalama, zay mahatomady, dia indraindray ohatrany samy miazakazaka ny ankohonana, ny mianatra, ny ankizy mianatra, ny ray aman-dreny miasa, ohatr'izany samy ohatrany maimaika. Dia ao anatin'ireny indraindray misy mahatsiaro, tsy ampy fitiavana, marary any anatin'ny fony any. Fa rehefa tonga kosa ny aretina dia ndrao fa mifamonjy, ndrao fa mifampikarakara, ary dia manjary mahatsapa hoe hay mo mifankateza zahay reto, hay mo mpiray tapoy zahay reto, hay mo ty vadiko ty, na dia ohatrany maimaika isan'andro aza, hay mo ty vadiko ty tia mikarakara tahaka zao. Zany rehetrarehetra zany zany le rano novain'Andriamanitra ho divay, ary ny divay tsara indrindra. Misy zavatra zay asongadin'Andriamanitra, ny ara-panahariavana. Ny aretina dia mampandiny tena mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra zay mamangy dia fantaro fa ny tenin'Andriamanitra no fanafodiny ny fanahy, ary ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny sabatra, mamakivaky ny any anatin'ny fo sy ny fanahany, tahaka ny tsindrona. Tsaroantsika tsara fa rehefa nitoro teny ny apôstôly, rehefa nanao ny asan'ny Tompo izy, nitoro ny filazantsara any amin'ny asan'ny apôstôly, toko 2, nitory ry Petera dia natsiary voatsindrona po ny olona. Zany ny tenin'Andriamanitra fanafodiny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra zay renesitsika dia mamangy ny fotsika, mampibaribary ny tsy fahatanterantsika. Indraindray aza moatra ny mahery be reny tenin'Andriamanitra reny, tena mivantana, mahatonga an'izao aretinao zao nge, anga adinonao,
fa ianao nge olona nijangajanga ho gaga ve ianao raha tratran'izao aretina izao, mahatonga an'izao aretina izao nge ny fonao miavonavone, zay manandra tena no ahetry ho ny tenin'Andriamanitra, ka ny aretina de tena mampandiny tena, mampanetry tena. Ahitanao fa ny bika amanendrika ao zay nampireharehanao, zay nahafatifaty ianao, hay rehefa tonga ny aretina de miamai ianao, miketrona ianao, tonga saina ianao fa vovoka sy lavenina ihany eo anatin'ilay tompona ary, zay tompony fahefana rehetra. Ry havana, manjary mahatsiaro, misy sarangotra amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny aretina, fanasitrana ny fanahazany, mba tsy hieveratsika ho mavita tena, fa mba atsapatsika fa asa tanan'Andriamanitra isika. Izy no miazona ny aitsika. Ry havana, anio dia namangy itsika, ny teny tamitsika tsy salama, isika fianakaviana manana tsy salama ny tompo. Tamin'izao asa mahagaga nataony tao Kana dia ny nanovany ny rano ho divay. Fa ny tenin'Andriamanitra zay niarahantsika namaky tao amin'ny Jaonina toko 2 ka nanomboka tany amin'ny 1 hatrany amin'ny 10 dia tsy avy hatrany ny fahagagana no nambaran'ny apôstôly Jaonina, fa nasehony fa Andriamanitra dia miditra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary rehefa ampandrosonintsika izy eo amin'izany fiainantsika zany dia maneho izy ny fiandrianany, maneho ny fitiavany, maneho ny fahefany, fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra. Ry havana, ampandrosoy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Marina ao anatin'ny tsy fahasalamana isika, miantso dokotera, manam-pahaizana, nandalina fianarana amin'ny fitsaboana ny aretina, reny no ataontsika hoe dokotera. Ampandrosotsika reny, manantona azy reny tsika, fa tsarovy fa vatana saina fanahy ianao, ampandrosoy eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, mba ho tsiloviny ny fahazavanya ny fiainanao rehetra, mba amborakao eo anatrehany, mba aborakao eo anatrehany amin'ny vavaka zay ataonao mivantana, tsy misy mpanelanelana hafa ny manjoanao, dia ataovy izay asainy ataonao. Ataovy ny fanoloran-tena rehetra ankatoan'Andriamanitra. Aoka ny fonao, ny sainao ho diovin'Andriamanitra, na dia ho mpandrina azy ianao, mba ho sitraniny ny aretinao rehetra, ny aretin'ny nofo, ny aretin'ny fo, fanahy, saina, mba ho hitanao fa ny divay tsara indrindra dia ianao tonga olom-baovao, ianao navozin'Andriamanitra, ny sitranin'Andriamanitra, na ny vatanao, na ny sainao, na ny fonao, indrindra ny fanahinao, ary manantenahan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Azakivy, Andriamanitra ry havana, tianao. Andriamanitra te hanome fifaliana ny olona zay miantoraka aminy. Aza mianahana, aza mirosaina, tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao. Deo an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
ankehitriny ry havana dia anao vavaka isika, ampandrosoantsika an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika marary. Raha efa nampandroso an' Jesosy teo amin'ny fiainanao ianao dia mbola navaozatsika an'izany, ampandrosoantsika Jesosy, hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra Jesosy, haizany no sitraky ny fonao dia ianao ampandrosoanay ko ankehitriny Tompo, midira eo amin'ny fonay, voainay ny varavarany ny fiainanay manontolo, satria Andriamanitra tsy mba manao amboletra ianao. Hitanao ny lasanay, fantatrao ny ankehitriny, midira Tompo, manaiky izay fa ianao no Andriamanitra, tsy misy anarana hafa azahoana famonjena ety ambany masoandro. Manaiky izahay fa ny olona dia mitaonanay eo aminao ihany, fa ianao ny mpamonjy, ka manomboka amin'ity anio ty Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, dia ianao no Andriamanitray, Tomponay, fanantenanay, ekenay teny, ametrahanay ny fiainanay manontolo. Samy manana ny fomba itenenanay ny fampandrosonanao izahay, ko dia enoy Tompo ny tsirairay avy any tokantrano, any amin'ny hôpitaly farariana, naiza misy azy, miaino Jesosy. Tompo, misaotranao zahay, ary manomboka amin'ity anio ity dia hotsabonao ary hosotranonao ny fiainanay rehetra, ny olana rehetra mahazo anay. Marary izay Jesosy ankehitriny, maro ny aretina, fantatrao daholo reny, ary dia samy anonona ny aretina eo aminy ny mpanomponao. Henoy izany ry Tompo. Araky ny habeany indra fonao no anongotanao ny aretina rehetra hatrany amin'ny fakany. Araky ny habeany indra fonao no anasitrananao ny aretina rehetra, na eo amin'ny fifandraisana, ny ratra-po isan-karazany, fa ianao le Andriamanitra tianay, mameno ny banga, mamboly aty anatin'ny fonay fitiavana, mamboly aty anatin'ny fonay fandeferana, manazava ny sainay mba hahaizanay mifampitsinjo, mifampikarakara araky ny habeany indra fonao no amelanao ny elokay rehetra. Tamin'ny fotoana izay nanaovanay ho ambinambin-javatra ny fisinao Andriamanitra, tamin'ny fotoana rehetra izay nanaovanay ho ambinambin-javatra ny teninao Andriamanitra, ka na dia nanana baiboly azy izay ao an-tokantrano dia tsy mba mamaky izany, na tonga ny am-piangonana ary izahay tamin'ny fotoana mbola nahasalamanay dia totra mandalo fotsiny aminay ny toriteny, ifonanay reny Tompo. Sitrano amin'ny tsy fahalalananao, amin'ny fahajambana ara-panahy, amin'ny fahabokana isan-karazany izahay. Sasao, diovy noho ny amin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny amin'ny dia kapoka izay nitondranao ny aretina rehetra. Tompo,
Andriamanitra ianao. Eo aminao ny fanantenanay rehetra araky ny afatrao, fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao, ary ny anomeanay fifaliana no sitrakao, ny anomeanay fiadanam-po no sitrakao, ny anananay toky ny amin'ny famonjenao no sitrakao. Manantenanao zay ry Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Aoka tsy anakivikivy anay le ratsy, aoka hibanjina anao zahay zay tompony finoanay sy mpaneva azy. Dia ambino zay rehetrarehetra fitsaboana ataon'ny manodidina sy ny fianakaviana. Tahaka ny rano ihany reny, ovainao odivay satria zany no sahaza ny fampakaram-bady. Ny fanafody, ny pilina, ny tsindrona, ny seroma, zay rehetrarehetra atao aminay marary, dia ianao Andriamanitra no hiasa ka hanasitrana anay, fa ianao no tompony fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo, misaotra Tompo, fa nanaiky ianao hiantrano teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Hoderainay mandrakizay ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay, mpanjakanay. Amen. Ry havana, indray tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra manaiky foana, manaiky mandrakariva amin'ny fotoana izay mbola hiantsoantsika azy. Ankehitriny dia ho faranantsika ny fotoana izay niarahantsika teto. Isika izao no mifandao vetivety, fa tsaroa fa efa nampandrosoanao eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ka amin'ny fotoana rehetra na inona ataonao dia ifampizarao amin'ny Tompo zany, mifankazara amin'ny tsito, dia hiadana ianao. Eo anilanao mandrakariva izy, mivavaka aza mitsahatra, miderany Tompo, mankalazany anaran'ny masina, ary ataovy reharehanao ny manana azy. Dia apetrakintsika ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka amintsika rehetra araky ny habean'ny fahasoavany. Itahy anao an'i Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao an'i Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao an'i Jehova ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia veloma finaritra indray ry havana mandra-pioana. No
Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajona Son Pascal Mivady.